efa samy miomana ao anatin'ny fifidianana be ny tanàna avokoa ny antoko politika sy ny fikambanana samy hafa ndray anjara amin'izany anohan'ny candidat Erafalimanana ny fikambanana Zanakavaratra ary tsy ho mandrerika araka ny fiteny any amin'izay faritra izay moa ny candidat raha ny fanazavana izay azo tamin'ity andro androany ity ny fifidianana moa dia ho tontosaina ny farany volana Jolay ho avy izao tsy misy intsony ny fanemorana araka ny efa tato-baovao na ahafantarantsika azy io ny fantatra nandritra ny lanonana fampafantarana izay rehetra izay raha antsika ny tato-baovao entin-dravaka Randriamanala eo amin'ny sariny Mambra Samuel. Nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanohana ny candidat ny Iarivo Mitambatra Erafalimanana mandritra ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo ohatra amin'ny 1 Jolay ho avy izao ny fikambanana Zanakavaratra tsy ho mandrerika androany. Mitovy fomba fijery amin'ny fikambanana sy ny mpikambana ho amin'ny candidat dia ny fampihavanana ny foko rehetra, tsy fanavahana tokom-pinoana ary fahatsapana fa ny malagasy rehetra ny Antananarivo izay renivohitra Madagasikara. Rehetra manerana nosy ity ny candidat ny Ratsikamana. Tsy misy fanavakavana, tsy misy ny Antananarivo ny tompony fa tsy vahoaka malagasy jiaby miaraka ny tompony. Ity fitaritra zao tontolo zao. Dikan'izany, zany candidat afaka manao jumelage, manao partenariat amin'ny commune any ivelany, ny fampiraharaha amin'ny commune any ivelany no tadiavintsika fa tsy candidat mbola handiniky androaka fako ndraiky mbola handiniky hangala tiketiny tomaty. Tsy candidat ho avy eo dia efatro fanagnam-bahoaka, tsy candidat ho avy eo andeha ampimamba fanagnam-bahoaka fa candidat zay mampirevoaka malagasy mieno na tsy mitovy saranga na tsy mitovy fatrevena na tsy mitovy foko zany na tsy mitovy finoana. Zay candidat diavin'ny Antananarivo ary zay ny matimatesatsika na ty fikambanana Zanakavaratra satria atsika fa natao fa tsy ho mandreky, atsika ny mampiavana, atsika ny mampiray koa, atsika ny miray ary zay ny mahatsara fa naviatsika jiaby eto avy amin'ny valon'nosy anaty fianakavian'ny Zanakavaratra atsika tanaty fikambanana atsika mifammetahana foana. Ho santatry ny fiaraha-miasan'ny candidat sy ny fikambanana Zanakavaratra dia nanolotra olona roa ho mpanolotsainy ny candidat Erafalimanana ny fikambanana. No mafisy ny candidat rahateo fa ny Zanakavaratra dia isan'ireo fikambanana isana maly ny antso nataony tamin'ny fotoana nampahafantarany fikasany arotsaka ho candidat be ny tanàna. Arak'izany anaran'izany dia hita eto avokoa ny mponina rehetra miaina sy mivelona eto Antananarivo avy amin'ny lafivalon'nosy koa sorako manokana ny Front National Zanakavaratra noho ny fandraisany anay amin'izao lanonana izao. Eo ihany koa ireo namana railisitra atao amin'ny fikambanana Iarivo Mitambatra eo amin'ny fiatrehana izany fifidianana candidat be ny tanàna izany. Nanamarika ny lanonana izay noraisina teto amin'ny trano Papasolé teto 100 hectare androany ny fanomezana tsodrano ny candidat Aleo Alasana mandritra fifidianana be ny tanàna izay notanterahany ireo ray aman-dreny ara-pinoana fivavahana silamo nahitana ny Oustaz Boana sy ny Imam National Chabon Léon. Lanonana ara-piralahiana tanteraka ny teto.